ivonina amin'izany tsika ary tsy maintsy ho tonga ny fotoana hoe hitakentsika an'io amin'ny fomba rehetrarehetra satria lalàna mametraka an'io zotsika no mitaky an'izany ary raha tena hoe tsy maintsy andehanana an-dalambe ny fitakinan'izany de ho ataonay izay. Izay hoe fitsinjara-pahefana zay irairan'ny mpitondra ny fandimby teto Madagasikara io nanomboka tany Repoblika voalohany anisan'ny efa teo amin'ny fitondrana zany antoko PSD zany voin'ny resaka fitsinjara-pahefana. Inona no amaritana an'izany voalohany raha item-piandohana Nicolas? Ny fitsinjara-pahefana moa zany raha faharitana amin'ny fomba tsotsotra izy dia fanomezana famindrana ny fahefana fitantanana avy aty amin'ny foibe ka mipaka hatrany ifotony, zany hoe manamafy zany ny fandraisana andraikitra na eo amin'ireo tompona andraiki-panjakana any amin'ny faritra na ho an'ny olom-pirenena, zany hoe samy afaka mandray anjara zany ny daholobe amin'ny raharaha fampandrosoana ny firenena sy ny tanindrazana. Raha ny fahitan'ny antoko PSD zany aiza ho izy Madagasikara amin'izao amin'ilay fampiarana an'izay fitsinjara-pahefana izay fa misy dingana vita ihany ve amin'ny fametrahana ireo hoe tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny isam-paritra sy ilay hoe fahefana miainga ety anivon'ny vahoaka fahefana mpanantanteraka? Ya, raha Madagasikara manokana no resahantsika mikasika an'izay fitsinjara-pahefana zay de mamela ahy teny hoe tsy miroso tsika fa miemitra, toy izay ihany koa zany ny fiainam-pirenena hoe tsy miroso fa mihamantra ary ny tsy fisian'io fitsinjara-pahefana io no hitako hoe anisany fototra mampahantra ny firenena. Na resaka moa namana Michel teo hoe aiza ho aiza ny mikasika ny tompon'andraikitra eny anivon'ireny faritra ireny, raha ny zava-misy moa zany amin'izao dia notendrena izy ireny, izay tena lazaiko hoe tsy ara-dalàna ary tena tsy manaraka ny lalam-panorenana ny fanendrenan'ireny gouvernoura ireny. Na ny anarana aza ao amin'ny lalam-panorenana tsy misy miteny mihitsy aho hoe gouvernoura fa chef de région ao, fa manina le izy tsy novana fa forcena fotsiny amin'izay itiavana anazy. Misy lalàna tompoko ty tany ty tanindrazana iaraha-manana ty ka tokony ho hajaina zay, ary tokony ho hajaina ihany koa ireo le fepetra mikasika ny fitsinjara-pahefana ireo. Ny lalam-panorenana efa nametraka tsara hoe fidina amin'ny alalan'ny suffrage universel, na ny chef de région izany na ny conseil ny eo anivon'ny faritra, fa maninona ary zany zavatra zany mbola tsy natao mihitsy efa ampolo taonany maro zay, fotoana kosa angamba an'izao hoe hitakitsika ny fampiarana ny lalàna zay. Eo amin'ilay hoe fizakanteny zay misy ny gouvernoura, fifidianana lehibe ny faritra zany tsy nisy zany tao anatina taona maro teto Madagasikara. Aiza ho aiza zany tsika voafaritra ilay hoe sata mahafirin'ny Républicaine Démocratique ny Madagasikara ihany koa miresaka fifidianana ity? Miresaka ihany moa tsika hoe mikasika an'izay fifidianana zay, raha tsy diso efa nisy fotoana ny tao amin'ny CENI ohatra ny efa niteny an'izay hoe ho hisy ny fifidianana eny anivon'ny faritra, fa hatramin'izao aloha mbola tsy nisy ny fampiantsoana sy ny vaovao mahakasika an'izay, ka irina hoe ny isin'izay faran'izay aingana indrindra raha ohatra ka azo atao. Eo amin'ilay hoe asan'ilay gouvernoura ireo toerana politika napetraky ny filoham-pirenena ireo manatanteraka ny vinanasany zany hoe miray tendro miray tovy-firena politika amin'ny fanjakana voabe zany izy ireo tena vita hitondra hoe raha hoe mijanona amin'ireo zany le zava-misy na misy mifitiana hoe avadika ho ara-dalàna zany gouvernoura zany amin'ny solo-toerana ny lehiben'ny faritra. Ka zay indrindra ny olana manko namana Michel, mitenitsika miresaka tsika eto hoe fitsinjara-pahefana na raha miteny baiko moa zany izy hoe décentralisation. Ny principe voalohany rehefa miresaka an'izay resaka décentralisation zay de ny transfert de compétence, transfert de pouvoir et transfert de compétence.
fa ny zava-misy ne eto amintsika raha miresaka ny chef de région zao tsika ny gouverneur amin'ny zava-misy am'izao io tsy afaka ny teny mihitsy tsika hoe décentralisation ny zavatra atao satria tsy misy an'izay hoe lasa fanapariam-pahefana na hoe déconcentration indray zany zava-misy satria notendrena ilay tompona andraikitra ka ilay tompona andraikitra notendrena io de tsy hisy mihitsy zany ny hoe tamberiny ho an'ny vahoaka fa tsy maintsy ny olona nanendry anazy aloha no jereny ary tsy manana fahefana hoe andray fanapahan-kevitra akalalana ilay olona nitendrena satria miankin-doha amin'ny olona nanendry anazy ka zay indrindra neny tonga ny lalam-panorenana nametraka hoe tsy tendrena tompoko ny gouverneur fa fidina tsy tendrena ny olona anao ny olona eo amin'ny filan-kevitry ny faritra fa fidina tahaka ny gouvernora ihany koa na hoe ny lehibe ny faritra. Raha le hoe tena ampiarina zany ny fitsinjaram-pahefana inona ny tokony ho andraikitry ny aty amin'ny fahefana ambony indrindra de ny filoham-pirenena ny any amin'ny isan'ambaratonga ny isam-paritra ny lehibe ny faritra zany avy eo midina ny misombavam-bahoaka ny be ny tanàna le asa tokony ho atao zany. Ya ny andraikitra moa zany raha hoe raha ny vocation an'ny région raha mamaky tsika ao amin'ny lalam-panorenana de ny faritra no miandraikitra ny resaka fampandrosoana amin'ny alalan'ny resaka économie, ny sosialy, ny kolotsaina ary ny resaka tontolo iainana. Ny andraikitry ny aty amin'ny foibe de fandrindrana an'izay sy fanaraha-maso zany hoe manara-maso zany izy ny asa atao eo anivon'ny faritra eo ihany koa hoe ny mampandeha an'izay le fitsinjaram-pahefana zay satria le fitsinjaram-pahefana ny betsaka ny pitsopitsony ao anatin'izay hoe akoatran'izay hoe resaka transfert de compétence makany amin'ny collectivité zay misy ihany koa zany hoe ahoana ny fitsinjarana ny oentimanana ny fitsinjarana ny oentimanana eo amin'ny fanjakana foibe sy ny faritra eo indrindra moa zany ny hitanay hoe misy tsirariny loatra amin'ny fomba fitondrana ny firenena ary tena hoe zay no anisany mampahantra atsika satria raha miresaka an'izay resaka hoe répartition de ressources na hoe fitsinjarana ny oentimanana zay ny zava-misy am'izao de 500 ny teti-bolam-panjakana izay ny ray faingo 500 no makany amin'ny faritra 220 ny 3 faingo 500 makany amin'ny commune miisa 750 sy 500 anaovako fampitahana kely hoe entitsika zany hoe ilazana an'izay hoe tsirariny zay so raha raisitsika zany hoe olombelona le firenena na hoe ataotsika zany hoe zanaka zany miasa ianao zany zao zanaka miasa any amin'ny faritra mikarama 200,000 ariary isam-bolana anao rehefa tonga iny karamanao iny de makany amin'ny reninao aloha zany de ny reninao rehefa aveo no manome 500 ho anao zany hoe 10,000 ariary zany no azonao am'le 200,000 ariary karamanao akoatran'izay nefany mbola le reninao iny ndray zany rehefa aveo no mahafantatra ny zavatra ilainao fa tsy ianao le miasa ohatra fotsiny zay zany hoe hoentiko hoe manazava tsara hoe le zavatra tsirariny amin'ny resaka fitsinjaram-pahefana eto amintsika ka tokony hovana zay ary tena manaitra ny tompona ndraiky mpanjakana ianareo solombavam-bahoaka ianareo loholona ianareo lehibe ny androm-panjakana indrindra ny any amin'ny haute cour constitutionnelle mba jereo re tompoko fa misy zavatra efa tsy azo ekena tsony eto amin'ny firenena misy zavatra efa tsy azo ekena tsony ary hitanay ny ianareo miezaka za manokana aloha mahita hoe miezaka ny filoham-pirenena miezaka ny gouvernemanta
fa kosa ny ezaka zay ataon'izy ireo de sahala amin'ny hoe goutte d'eau ao anatina océan, zany hoe mbola betsaka lavitra noho ireo zany ny zavatra tokony atao. Ny any amin'ny faritra mahafantatra ny filany, mahafantatra ny zavatra ilainy, fa tsy tokony ny aty amin'ny fohy be no ametraka an'izay hoe zao ny zavatra ilainareo. Olona noana ve de téléphérique no omena anazy, olona noana ve de omena stady. Ya, mba ny any amin'ny fiveloman'ny olona, ny fiarina, zay no tokony hojerena manokana fa tsy volanina mirendrarendra ny volam-panjakana, ny volam-bahoaka. Lasa ny vahoaka indray zany tompony mangataka ny atiny, ampijaliana amin'ny fahatrana lava, efa fadiranovana, efa fotoana kosa angamba zao hanovana an'izany, fa sarotra amintsika ny anaika an'izay tsy rariny zay, efa taona maro zay nangina tsika, tsy azo atao tsony zany. Zany hoe faritra mizaka tena ve zany ny vahaolana ho an'ny antoko PSD, ahoana ny tena hoe ametrahana an'izay faritra mizaka tena zay, io misy vola zany avy amin'ny fanjakana fokobe omena tantany any amin'ny faritra mihitsy, de any no mameny vahaolana hoe olana aty aminay resaka rano, olana aty amin'ray resaka herinaratra, zay de samy mamany olany ny isam-paritra ve zany fahitany antoko PSD. Raha ny rariny aloha de zay, zay ny tena rariny zay, ary zay ny tena tokony hoe lalana hitondrana ny firenena. Zay moa zany nametraka ny tondra n'ilay projet de constitution état régional iny, ary tena ireharehanay zany fa mbola zay ihany angamba natreto no hoe mpanohatra. Marina ny PSD ankehitriny no lehibe ny fanoherana eo anivon'ny Assemblée nationale, fa mbola izahay ihany ny mpanohatra hoe nitondra sosikevitra ho an'ny mpitondra fanjakana. Nametrahanay an'io projet io daholy, na tany amin'ny présidence, tany amin'ny primature, tany amin'ny sénat, tany amin'ny HCC, fa mbola ny HCC rery ihany aloha hatreto no namaly. Nilaza moa ny HCC tamin'izay hoe tsara ilay tolo-kevitra fa mbola mila fanadihadiana sy fandalinana. Hatramin'izao moa zany ry zareo mbola tsy niantso anay fa vonona zahay hitondra fanazavana mahakasika an'izay. Hitondrako fanazavana fohifohy zany mahakasika ny atao hoe état régional. Matetika moa tsika zany rehefa miresaka hoe fizakantena ny faritra de diabolisena le izy, aratsiana hoe hitondra fampizarazarana. Sanatria tompoko, sanatria ny tenanay zao no andeha hitondra fifampizarazarana eto amin'ny firenena, fa miezaka kosa nefa ny hoe mitady an'izay mahasoa ny firenena. Inona moa zany ny antony nahatonga anay hoe nitondra n'io sosikevitra io? Ny antony voalohany aloha de ny atao hoe état régional de elanelam-panahy izy io eo amin'ny fédéralisme sy ny état unitaire. Elanelam-panahy ho iaho satria sady maka zany izy ny endrika amin'ny état unitaire, zany hoe fanjakana tokana, amin'ny alalan'ny fametrahana lalam-panorenana iray ihany manerana ny tanin'ny repoblika. Fa ny rafitra eny amin'ny faritra kosa de nalaina avy amin'ny fédéralisme, zany hoe ny any amin'ny faritra zany afaka manana ny assemblée régionale moa zany ny fitenenana anazy, na hoe parlement régional, zany hoe afaka manao lalàna zany ny anivon'ny faritra, manana an'izay atao hoe autonomie juridique zay, zany hoe afaka mandray fanapahan-kevitra eo anivon'ny faritra, tsy mila fankatoavana avy aty amin'ny fanjakana fohibe fa ny lalam-panorenana ihany no arahana. Eo ihany koa ny fametrahana ny gouvernement régional, zany hoe ny any amin'ny faritra zany mahafantatra ny filany hoe raha hoe faritra ataontsika ohatra hoe tsisy ranomasina, any zao tokony tsy hisy an'izany pêche zany, na hoe mety manao pêche izy fa pêche ny faritra zany mahafantatra ny filany hoe inona daholo ny ministera tokony hisy ao anatin'ilay faritra. Tsy voatery hitovy zany ny faritra rehetrarehetra. Mety misy faritra zao hoe ny asa tanana ny azy no tena hoe miroborobo be, de manangana izy ministera ny artisanat. Ohatran'izay koa ny hoenti-manana. Ny hoenti-manana de tokony manana ny azy ny faritra. Fa tsy araka an'le niteneniko teo hoe mikarama zany ianao 200,000 ariary de alefa aloha iny makany amin'ny fanjakana fohibe, de ny fanjakana fohibe rehefa aveo no manome subvention 5%.
tsy rariny kosa zany tompoko, mba farafaratsiny hoe 50 isan-jato ary raha ny tena izy ara hoe any apotony mihitsy zany de fa azony faritra alaina ny vola zay nampidiriny amin'ny alalan'ny hetra, fa ny 50 isan-jato kosa zany de alefa aty amin'ny fanjakana foibe. Itondrako fanazavana fanampiny ihany makasika ny hoe ahoana indray ara zany ny andraikitry ny fanjakana foibe manoloana an'izay hoe fizakan-tenan'ny faritra zay. Ny andraikitry ny fanjakana foibe indray am'izay de mitantana zany an'ireo les services régaliens, zany hoe ny service zany hoe mikasika ny resaka souveraineté nationale. Ao anatin'izay mo ny resaka défense ohatra, ao anatin'izay fonction régalienne zay ny resaka défense nationale, ny organisation du territoire, ny affaires étrangères, ny monnaie, ny resaka vola. Fa ny resaka économie, ny sosialy, ny kolotsaina sy ny tontolo iainana de anjaran'ny faritra no mitantana anazy. Zany hoe lay 50 isan-jato makaty amin'ny fanjakana foibe zany hoentiny garantir an'izay le unité nationale zay. Ka raha misy kosa zany hoe faritra somary tavela de anjaran'ny fanjakana foibe amin'ny alalan'ny moyen zay eo ampelantanany zany sy ny ataontsika hoe fond de solidarité, satria ao anatin'io 50 isan-jato io zany tokony misy ao anatin'io zany hoe vola atokana anampiana an'ireo zay faritra zay tena hoe somary sahirana, fa ho an'izay mandroso kosa moa zany de soava soa soava tsara, fa ho an'ireo zay faritra hoe mbola manana an'izay fahasahiranana zay de mametraka zany tsika ny atao hoe fond de solidarité amin'ny alalan'ny cotisation zay alohan'ireo faritra reo makaty amin'ny fanjakana foibe. Inona zany mety hoe sakana mahatonga azy ity tsy mety tonga hatramin'ny farany raha ny fahitany antoko PSD fa nisy ihany hoe fampidiniana napetraka reo teny amin'ny fitsarana avim-balalampandrenana. Inona no sakana mahatonga azy ireo mbola tsy mampiatra an'le izy na tsy mampiantso anareo ihany koa iroso amin'ny hoe fankakivitra isam-patra ihany koa? Mamerina ihany moa zany ny fisaorana ny eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana namaly ary nandefa valiteny taty aminay zany mikasika ny sosokevitra zay noentinay. Ny hitako hoe olana zany mahatonga an'io fitsinjaram-pahefana io tsy mipetraka eto amintsika satria misy ny mahazo tombotsoa ao anatin'izay, satria raha mipetraka io tena hoe fitsinjaram-pahefana tena izy io de lasa ny any amin'ny faritra zany no mitantana ny arenany, zay hoe tsy ho afaka tsony zany reo mpanao ampimamba ny are-pirenena andeha hitsabatsabaka angalatra sy hanao zay daniny kibony amin'ny are-pirenena, fa ny any amin'ny faritra no mitantana an'izay fananany ao ary ny lalànany no mametraka an'izay. Eto ambany masoko eto zao ny pacte international relatif aux droits civils et politiques, raha ao amin'ny andininy voalohany ao amin'io fifanarahana iraisam-pirenena zay nankatoavin'ny Madagasikara io de mametraka fa ny vahoaka amin'ny faritra de manana ny zony amin'ny resaka fitantanana, zany hoe ny raha amin'ny teny frantsay moa izy hoe droit à l'autodétermination, zany hoe ny any fotony zany no mahafantatra hoe ahoana ny rafitra mety aminazy, inona ny lalàna ahafahana mifehy an'izay faritra zay. Ny andininy faharoa ao amin'io koa de mametraka hoe malalaka ny olona ny vahoaka ny fotony amin'ny fitrandrana ny arenany,
fa zay nefany tsy apetraka satria misy ireo le mahazo tombotsoa manokana am'izay. Ny mahazo tombotsoa ao anatin'izay aloha de ny mpitondra fanjakana voalohany indrindra, ny mpitondra, ny olona manakaiky ny mpitondra, ary zay no anisan'ny mampiroborobo ny kolikoly. Fa raha alefatsika any amin'ny faritra ny fitantanana an'ireo arena reo, moramora kokoa zany amin'ny vahoaka eny fotony manao ny fanaraha-maso. Fa raha ahoana moa zany ny ahafahan'ny vahoaka any amin'ny faritra hoe raisiko ohatra hoe any Toliara ohatra anara-maso ny fitondrana foibe aty, zany ny zavatra tsy logika mihitsy zany. Fa rehefa any amin'ny faritra no menany zay fahafahana mitantana zay, moramora kokoa amin'ny vahoaka eo ifotony eo ny manao ny fanaraha-maso. Raha misy fitantanana tsy mety ao, moramora kokoa amin'ny vahoaka ny manao interpellation am'ireo le mpitondra reo. Ary rehefa mipetraka zay, tsisy tsony ny olona hoe andeha hanome tsinona aty amin'ny fitondrana foibe hoe tsy mahay mitantana satria ny fitantanana nefa omena amin'ny faritra. Raha tsy mandroso zany le faritra de le mpitantana ao ny tsy mahay mitondra, fa tsy ny aty amin'ny fitondrana foibe mihitsy. Ka ny sosikevitra zay noentinay io, sady zay ihany koa zany mba hoe fanampiana azonay hoentina aroso ny fitondram-panjakana. Zay efa niteneniko teo hoe miezaka manao zay farany zay tratrany, fa nefa kosa ny zavatra kely ao anatin'ny maro zay tena tokony atao, zay ihany anefa ny vita. Ka ilaina zany fanomezana an'izay fahefana zay any amin'ny faritra mba ahafahan'izy ireo hoe tena hoe miroso am'izay fampandrosoana zay. Isan'ny olana sedrain'ny vahoaka malagasy, ny firenena malagasy mihitsy amin'izao fotoana izao ny olana herinaratra sy rano amin'ny hoe fahaleovantena izay, fahaleovantena isam-patra zany, raha ny tokony ho izy de ny isaky ny fatra no tsinjaran'izay herinaratra zay. Nefa raha ny zavatra misy eto Madagasikara de mbola hoe miankina amin'ny tompom-pamokarana lehibe toy ny any Andekaleka ny eto amin'ny tambazotry resana Antananarivo. Rehefa any misy olana de misy olana avokoa ny manerana Antananarivo sy ny manodidina zany. Toy ny ahoana indray mety hoe fahitan'ny antoko PSD ty resaka fitantanana ny orinasa JIRAMA ty iverenantsika ihany resaka fitsinjaram-pahefana avy eo, fa le hoe fitsinjarana aty amin'ny resaka fitantanana ity orinasa JIRAMA ity zay miaina ao anatina olana tanteraka amin'izao fotoana izao. Ary mandeha ihany koa moa zany feo hoe efa tsy ny fanjakana tsony no mitantana an'izany orinasa JIRAMA izany, fa efa ny mpiara-miominantoka vahiny. Ia, raha miresaka ny JIRAMA manokana moa tsika, ampifandraisiko any aloha amin'ilay hoe fizakan-tenan'ny faritra. Tsy mitovy manko ny faritra rehetrarehetra. Ohatra ny eto Antananarivo zao hoe ilaina le barrage hydroélectrique satria aty tsisy masoandro, tsisy rivotra. Fa raha miresaka zao tsika ny any amin'ny faritra, ny any amin'ny faritra ny any Mahajanga, Toliara zany masoandro mihoatra ny 12 heures de temps ao anatin'ny andro ray. Zany hoe ny any zany parc solaire sy ny ohatran'ny Diego zao mandrivotra be any, misy varatraza, éolienne zao mety kokoa any. Ka anjaran'ny faritra zany no mahita an'izay hoe inona ny olana ny amin'ny resaka herinaratra, inona ny famokarana azony atao mahakasika an'izay, de anjarany mitantana an'izay. Fa ny raha iresaka manokana zany tsika hoe ny momba ny JIRAMA, ny JIRAMA moa zany raha ny statuany am'izao hoe lasa société à participation de l'État, any hoe lasa société d'État zany. Fa ny olana mikasika ny hitako hoe olana zany hoe ao anatin'izay de noho ny fisian'ny tombotsoan'ireo le mpandraharaha zay mpiara-miombonantoka ao anatin'ireo. Ny mpandraharaha ny azy tombotsoa, ny azy ny tadiaviny. Tsika kosa tsy sarotra mandainga fa tsisy mpandraharaha tsy hitady tombotsoa zany. Zany hoe bénéfice tombom-barotra zany ny azo no tadiaviny ao anatin'izay. Nefa ny miresaka tsika hoe herinaratra zany service public zany.
Zany hoe filana ny olombelona tsirairay de mila an'izany herinaratra zany, zoan'ny olombelona tsirairay zany. Nefa ny olana zany raha ohatra ka hoe ny tsy miankina no mitantana anazy de lasa hitady an'izay le tombony zay izy. Ary raha mahatsikaritra tsika ne melafo foana ny vidin'ny herinaratra nefa le service tsy zarizary. Zao tsika ao anatina émission tapaka ny jiro de tsy maintsy niato kely, zany nefa zavatra tsy rariny zany. Ny resaka fahasalamana any amin'ny hôpitaly, misy marary izay miankina amin'ny herinaratra io ny ainy, tapaka ny herinaratra de manaraka an'izay koa ve zany ny aina zay tena hoe zavatra sarobidy amintsika olombelona. Mila hijerena fepetra mahakasika an'izay, ary tena hoe aleo izaka tena ny faritra amin'ny fitantanana ny tsy ny resaka herinaratra rery ihany, ny resaka fahasalamana, ny resaka fampianarana. Fahasalamana zany tokony maimaim-poana zany ho an'ny rehetrarehetra. Raha tsika ne tamin'ny première république maimaim-poana ny resaka sécurité sociale, maimaim-poana ny mitsabo, maimaim-poana ny fianarana. De aty amin'ny 5-20 taona ve tsika nazahoana ny fahaleovan-tena de very daholo zany zo ananantsika zany, nefa misoratra ao anatin'ny lalam-panorenana zany, zotsika zany, zotsika mitaky an'izany. Fa maninona tsika zany hoe mipetraka fotsiny manaiky atao tsindrio falavo eto. Misy zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ty ka mila harenina zay indrindra nitondranay an'ity sosikevitra hoe apetrao aloha ny fizakantena ny faritra. Io nefa ao anatin'ny lalam-panorenana, ny lalam-panorenana ao amin'ny andinin'ny 7 de mametraka tsara an'izay mihitsy. Fa maninona ny tsy apetraka zay? Moa zany hoe malahelo ihany ny tena, ndraindray efa manomboka leo ihany, fa matsapa kosa nefa hoe adidy amin'ity firenena sy tanindrazana iaraha-manana ty, ka tsy maintsy miteny. Ny zavatra tena tsy haikeko kosa aloha eto amin'ity Madagasikara ty, tsisy olona ambonin'ny lalàna zany eto, na ny mpitondra fanjakana de ny fianianana nataon'ny filohan'ny repoblika voalohany rehefa nandray fahefana izy de ninihana fa anaja atsakany sy andavany izay voalazan'ny lalam-panorenana, ka ampiaro io andinin'ny 7 amin'ny lalam-panorenana io, ampiaro ny fizakantena ny faritra. Raha ny tena izy ne tsy ilaina tsony ty sosikevitra hoentinay ty fa noho ny tsy fampiarana n'io lalam-panorenana io, aleo tonga de apetraka ao anaty lalam-panorenana mihitsy mikasika ny fizakantena ny faritra. Ny resaka répartition na ressources io, efa niteneniko teo hoe misy injustice be ao. Ny faritra ve zay tena hoe mamokatra de 10 isan-jato amin'ny vola ampidiriny ihany ve no averina ao any aminazy? Inona ny fampandrosoana azo tsika tao am'izany? Araka an'le ohatra ny raisiko teo hoe raha mikarama 200 000 ariary zany ianao de ny 10 000 ariary ihany amenanao, normal anao raha mahatra. Ary zay no anisan'ny fototry ny fampahantrana an'ity firenena ty, ary zavatra fananiana tao io. Matoa tsy apetraka le fitsinjaram-pahefana de mahafinaritra ndry zareo zany mahita an'le malagasy mahantra, mahafinaritra ndry zareo mahita an'le malagasy mangataka lava. Malagasy zany tsy tokony angataka, tsika tsy tokony angataka mihitsy, na zany famatsim-bola zany tsy tokony angatahana zany. Arenantsika reo trandrao ampiasao araka ny tokony ho izy. Zay no takinay hoe omeo faritra ny fitantanana ny arenany, avelao izy no ahay an'izay mahasoa ny vahoaka ao aminy. Eo amin'le hoe fitantanana izay arena isam-paritra izay, nidivana be teo aloha teo ny base toliara zao moa tahako ny reto karazana buzz sy resaka scandale maro samihafa misy reto, ny resaka base toliara fa anisan'ny nidivana io. Eo amin'le hoe tamberina andraikitra zay any amina 400 200 raha voafaritra amin'ny lalan'ny arenan-kibon'ny tany no sitrahan'ireo hoe faritra misy an'izay arenan-kibon'ny tany anaovana fitrandrana zay, fa any amin'ny fanjakana fobe. Anisan'ny olana eto Madagasikara zany tokony ahoana indray zany ny ametrahana nyty resaka fitantanana ity, manana fahafahana hitantana an'le hoe vola tena hoe ho anazy manokana ve le faritra, tsy ho tantan'ny fanjakana fobe intsony de hoe misitraka kely fotsiny le faritra. Ka zay ho any olana lasa tompony mangataka ny atiny foana ny any amin'ny faritra, zay hoe zavatra tsy rariny. Miresaka moatsika ny base toliara, ny olana tsy manaiky ny tompo toerana, ny tompo tanàna,
satria déjà aloha zany le fitrandrana hoe ao risque fa raha amiko manokana tsy any am'le fitrandrana ny olana fa teo eo amin'ny fifampiresana sy nohony hoe ayay am'le tsy fisihana tamberina ndraikitra. Ohatra raisiko fotsiny zao raha natadiditsika tamin'ny teteza mita ny chiffre tsy haiko tsara fa 100 millions de dollars avy tamin'ny ferany Soalala zay no nampandeha ny teteza mita mba mandehana Soalala any ene lalana mandeha lalana makany Soalala lalana tsy ampy 4 kilometre herinandro zay vao tonga any. Mba jereo any misy hôpitaly manara-penitra ve any, mba nanaovana stade manara-penitra ve ry zareo tany, mba misy sekoly manara-penitra ve any. De normal kosa raha tsy manaiky ny any Tuliara hoe ho trandrana ny arenany de ho lasa ohatran'ny Soalala koa zany izy hoe ny arenany nanjavona fa izy me mahantratra any. Zay ny olana hitako hoe mahatonga an'le vahoaka tsy manaiky ka misy fametsifetsena loatra eto, misy fanabadona fanambakana mihitsy moa zany ny tenenako anazy. Raha iverina am'le resaka répartition na ressources teo ihany za ambakaina ny atsika mifaritra mba fotoana kosa angambany ahatonga sainatsika, fotoana kosa hitakitsika an'izany aza zatra mangataka lava sy misolelaka lava za koa eto manome tsiny atsika cadre. Zay moa teneninareo hoe fotoana zao mba makaseza fotoana maka fahefana azafady tompo zay de tsy ny beazina andeha hisolelaka ary zay tsy raitsy kombakomba amin'olona mampahantra firenena. Tsy hoe tsy tianay nomena fahefana, tsy hoe zay tsy tia seza fa misy fomba fiteny zay moa ao amin'ny PSD hoe zay tsy mosary ny vola, zay tsy mosary ny sezy fa ninay zay tombotsoany be sy ny maro ihany aloha ny jerena. Ka raha ohatra ka hoe mbola hijanona amin'io hoe rafitra fanambakana io, rafitra fanabadona io, azafady zay tena tsy hiaraka amin'io mihitsy. Zany hoe rafitra toy ny ahoana zany no mila apetraka amin'ny fampiarana ny lalam-panorenana ihany koa zay voadikadika ve zany fahitanareo doko PSD an'le hoe lalam-panorenana ny Repoblika fahefatra fampiarana izay fitsinjaram-pahefana zay mety ho hatraiza ihany koa zany izy ty raha ny fahitany avy amin'ny doko PSD to Antananarivo tsika amin'izao fotoana zao tsy misy zay fitsinjaram-pahefana fitsinjarana andraikitra zay. Zay mihitsy moa zany tsindriko foana hoe le tsy fanajana ny lalam-panorenana indrindra nareo mpitondra aza mihevitra ny tenanareo hoe ambonin'ny lalàna nareo. Lalàna io de natao mitovy ny fampiarana anazy amin'ny rehetrarehetra ary ny rehetrarehetra de tokony anaja ny lalàna ary nareo mpitondra mihitsy ara no tokony ohatra tahafina amin'izay fanajana lalàna zay. Ka ny rafitra tiana apetraka ny raha iverina amin'ny tantara za tany amin'ny Repoblika voalohany de efa nametraka ny filotsiranana ny atao hoe budget provincial tamin'ny alalan'ny décret 62/076 tamin'ny 29 septembre 1962 ary ny fisian'io budget provincial io no nafahan'ny faritany tamin'izany nanao an'ireny infrastructure hitatsika am'izao reny. Ary raha mahita ary atsika hoe mbola ny infrastructure tany amin'ny première république no matanjatanjaka kokoa noho izay natao taty aoriana. Fa inona ny zava-nisy rehefa tonga ny fanonganam-panjakana tamin'ny 72 de io décret provincial io no zavatra nofoanan'ny gouvernement Ramanatsoa voalohany tamin'ny alalan'ny décret 73/014 sy décret 73/015. Ary nanomboka teo de tsy nisy tsony zany atao hoe fitsinjaram-pahefana zany. Za manokana aloha
raha nahita tamin'izany première république zany hoe anisany état centralisé Madagasikara tamin'izany, ary zay ny fatsapahan'ny filotsiranana an'izay hoe tsy ho vitany raha izy rery no hitondra fampandrosoana amin'ity Madagasikara ty, nomena an'ireo chef de province zany ny fahefana indrindra ara-bola tamin'ny alalan'io budget provincial io, de zay no nafahany tany amin'ny faritany zany hoe nanao an'ireny asa vaventy izay hatramin'izao moa zany mbola hitatsika ary mbola zay no nilovaina ankehitriny. Eo amin'le resaka fifidianana ity, tsinjaranana ny fahefana rafitra mahaleotena ny CENI, fa amin'izao fotoan'izao tena mipetraka mahaleotena azy hoe fahitany antoko-PSD toy ny ahoana ihany koa ny ametrahana zany hoe rafi-pifidianana petraka amin'ny toerany mahaleotena, mitsinjara ihany koa ny andraikitra ireo mpikambana ao anatin'izay voamery zay. Mikasika ny CENI manokana aloha zany hoe iny matetika efa resahako hoe le i zany na io esorina na hoe amafiso, any hoe na asio accent io na aza asinan'io mihitsy, fa tsika mifamitaka eto foana raha les terminologie on joue avec les mots, fa tsy izay tsony zavatra tadiavina eto, tsy filalaovana an'io teny io, fa tena hoe mila zavatra azo tsapaitanana raha miresaka an'izany hoe fizakan-tenan'ny CENI zany. Avy aiza moa ny vola mampandeha ny CENI? Ny CENI ny mbola miankina amin'ny transfert omen'ny fanjakana foibe anazy no ahafahany mifonctionner. Fa io tokony manana budget autonome io, tokony manana ny personnel manokana ihany koa, fa tsy hoe ny personnel ny intérieur ihany, ny personnel ny CENI. Eo koa moa zany misy ny mahatonga ny atoko politika mitabataba raha vao miresaka an'io CENI io, satria ny CENI ny natao hikarakara fifidianana, de aiza ny toeran'ny atoko politika ao anatin'izay CENI zay. Ny atoko politika raha ny lalàna mifehan'ny CENI de tokony misy représentation permanente ao anatin'io ny parti politika, fa tsy napetraka zay. Na zay ara tamin'ny fotoanan'ny fifidianana reny manao fanaraha-maso tsy omena toerana, nefa zay en tant que parti politika namena an'izay fahafahana zay hoe anara-maso ao anatin'ny CENI, fa mandendeha fotsiny eny mitsangatsangana eny, rehefa mba manao fanaraha-maso moa zany de miady amin'ny personnel ny CENI, tsy zay kosa angamba ny zavatra tokony atao, fa ary miankina amin'io fifidianana io daholo ny fiainam-pirenena. Rafitra toy ny ahoana ary ny tokony mapetraka eto Madagasikara raha ny fahitan'ny antoko PSD République efa efatra tsika zao? Ny rafitra takinay aloha zany de hoe ny rafitra mizaka tena, ny rafitra zany hoe ny faritra mizaka tena, mila apetraka ny fizakan-tena ny faritra ary mila amafisana. Zay no tsy hitovizany hoe le sosikevitra hoentinay zany hoe zay no tsy hitovizany amin'ny resaka fédéralisme, satria rehefa miresaka fédéralisme manko tsika de tsy fizakan-tena tsony resana fa fahaleovan-tena. Mety ho tonga any amin'izay ny tanjony, aleo kosa aloha tsy afenina, satria zay ny décentralisation de zavatra progressive io, ary zay ny mampalahelo hoe efa hatrany amin'ny taona 2000 tsika niditra tao anatin'izay décentralisation zay, de hatramin'izao ve mbola tsy mipetraka foana le fizakan-tenan'ny faritra. Mampalahelo ane zany, ary me mahantra isan'andro, ka zay ny takinay hoe apetrao aloha io fizakan-tenan'ny faritra io, indrindra ny fizakan-tena ara-pitantanana, ara-bola. Tsisy fampandrosoana azo atao zany raha tsisy vola hoa. Tsika miteny hoe manao fitsinjaram-pahefana, fa le fitsinjaram-pahefana atao tsika fitsinjaram-pahefana fanambakana ny any amin'ny faritra, ka aoka hijanona zay fanambakana zay, aleo hipetraka ny fizakan-tenan'ny faritra, aleo ny faritra ho masy mandidy amin'ny fitantanana ny arenany.
Andriamatoa Andrianantenaina Nicolas mpiambany onivony antoko PST Pailalana taprasady ny fotoana nafanandresaka tamin'ity androany ity no azonao amtinanareo vorolaza atao anatin'izay niopana tany amin'ny resaka fitsinjaram-pahefana mosika fizarana andraikitra. Ia, eto mpamaranana angamba ny afatra dia alefako manokana amin'ny mpitondra fanjakana aloha voalohany. Aoka re tompoko hoajaina ny lalam-panorenana, aoka hoajaina ny lalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana, ajanony ny fanambakana ny vahoaka avy any amin'ny faritra. Za rehefa miresaka an'izay hoe faritra zay dia ao anatin'izay Antananarivo, ary Antananarivo no anisan'ny tena hoe mitondra faisana amin'ny tsy fisian'io fitsinjaram-pahefana io satria tsika ane mahaizina pototry ny jiro eto ary raha misy ny faritra tena mamokatra dia Antananarivo no anisan'ny mamokatra. Fa maninona tsisy zavatra mandeha eto Antananarivo satria no zay zavatra teneniko zay hoe 5 isanjato ny mety manana ihany, 5 isanjato ny teti-bolam-panjakana ihany, zay no mba enti manana omena ny faritra. Tsy efa tsy haitsony moa izy zao na 2020 na 4 fa zay ny afatra manaraka miantefa amintsika vahoaka, tsika olom-pirenena. Oka re tompoko aza manaiky tsony ny atao tsindrifa lavo, takio ny zonareo. Ny zavatra resahako eto de lalàna mametraka anazy ary tsisy atahorako mihitsy ny firesahana an'izany. Fotoana zao hoentintsika hoe mitaky an'izay tan-dalàna zay, fotoana zao hoentintsika mitaky ny zontsika ary ivonina amin'izany tsika, ary tsy maintsy ho tonga ny fotoana hoe hitaketsika an'io amin'ny fomba rehetrarehetra satria lalàna no mametraka an'io, zontsika no mitaky an'izany, ary raha tena hoe tsy maintsy andehanana an-dalambe ny fitakiana an'izany dia ho ataonay izay.